Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy manaraka indray ty fandarana zanaka mpandova larana efa somary lasalasa ihany tsika. De miarabanao mirary soanao. Mino fa nanaraka ny teo aloha efa nisy ady hevitra atao an-tsainao tao fa eto indray tsika tarika hoe ohatry ny ahoana tokoa moa zany le olona nateraka indray ahoana ny alalana azy, ahoana ny fomba ataony mba tanterahana le ateraka indray satria le fanazavana le fahaterahana fotsiny ataotsika fa le ezaka sy le fanapaha-kevitra raisina sy le dingana atao tsy voaresaka tsika atao le izy. Amin'ity fandarana manaraka ty indray zany tsika de resaka hoe ahoana moa zany no tena alalana, endrika. Misy zavatra tsy maintsy hovaina amintsika de inona le hovaina de ohatry ny inona ny fanaovana azy. De tsy haitsika de hijery ten'Andriamanitra tsika hoe raha ny hevitry Jesosy ny anontaniana inona ny tena tiany atao amin'izao famonjenantsika izao. Raha ny tantara famonjena ny tadidiana tsara de tamin'ny andro Pasika tany Egipta namoahana ny zanak'Israely tao anatin'ny fanandevozana. Midika zany zay fa ny Pasika zany no famantarana sy andro lehibe endrika fanafahana ka tokony tsy isa-taona ihany ny Pasika zany, tsy isa-taona ihany tsika hanafahana fa isan'andro Andriamanitra de manafaka olona ray, roa. Tianafaka be dia be izy fa ataona moa fa tsy ny olona tsy manaiky daholo izy ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra ary ny vitsy. Dikan'izany vitsy nge manaiky. Ny olona raha tsy hozon'ny Paolina mafy tsy manaiky an'i Jesosy fa raha mbola afaka mihodiny ty nofo ty, enjana ny ataony ty nofo ty io no ampiasain'ny devoly an-davantsika ka andao jerena ahoana ny atao mba ahafahantsika ateraka indray. Jery tenin'Andriamanitra tsika. Amaky tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny filazantsara ny Jaona toko faharoa indray no mijerentsika. Izay manodidina izay fanafanana famonjena izay satria izay le antoko le Pasika na izay koa le tadiavintsika eto hoe ahoana le ahazoana fanjakan'Andriamanitra, ahoana ny ilana amin'ny fanjakan'izao tontolo izao fa ny tongotr'ilany amin'izao tontolo izao, ny tongotr'ilany ty amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy misabaka ohatr'izany. Zere misy anao na mila na nila fa tsy misy zany mandray roa zany izay hoe nandrarana ny hoe azo hinanana ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy, tsy azonao sady hohanina ny tsara hohanina ny ratsy. Jere tianao na hinana ny ratsy na hinana ny tsara fa tsy miara-mipetraka Beliala sy Kristy mazava sy maizina tsy miaraka. Ka raha olona sady asady ianao milaza hoe zanak'Andriamanitra nefa mbola kristianina manao fiainana izao tontolo izao aza mamita tena fa very. Amaky tsika Jaona toko faharoa, filazantsara ny Jaona toko faharoa manokana ny 17. Ary efa akaiky ny Pasika ny Jiosy, mbola ny Jiosy satria fomba Jiosy Pasika ny Jiosy fa tsy Pasika tsika. Ary efa akaiky ny Pasika ny Jiosy ka de niakatra tany Jerosalema Jesosy ary hitany teo an-kianjan'ny tempolo ny varotra omby, ny varotra omby sy ny ondry sy voromailala ary ny mpanan-kady vola izay mipetraka teo. De nanao kotopi-kofehy izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo an-kianjan'ny tempolo, na ny ondry na ny omby ary narara ny vola ny mpanan-kady vola. Nazera ka sady nazera ny latabatra, sady nisy latabatra zany teo nisy banc zany hoe banque, zay ny andohan'ny banque zany eo no mipetraka vola atakalo tamin'izany andro de zay no natonga amin'ny banque. Efa lasa banque, efa lasa grande surface, efa lasa za tsy teny anarana tsena be fa manjary sao de ohatry ny hoe manaratsy ny tsenan'olona na manao publicité fa lasa grande surface inona koa ny azo ilazana azy, supermarché na tsena be ty indray fa erahana any an-trano izy fa tsy akalamanjany tsy atokotany tsy kianjan'ny tempolo zany hoe misy tokotany lehibe eo kianja de eo le izy tezitra Jesosy. Ny trano kosa izy atao hoe trano fivavahana efa ataona referenjolahy de nakorotany nakopana de zao ny teneniny de hoy izy tamin'ny varotra ny voromailala eto mivoaka reto zavatra eto aza atao trano fivarotana ny trano ndraiky amin'izao fotoana nge efa verina zany, efa varotra ny mampiangonana biziny varotra satria misy vola enjerina bebe ao, varotra zany efa atao dokam-barotra publicité matoa dokafana amidy le filazantsara sy le fiangonana efa dokam-barotra efa varotra. Tsika zao raha miresaka eto satria tsy mitaonanao
amin'ny fiangonana mbahazoana vola tsy mivarotra, mizara maimaimpona ny filazantsara no ataoko eto fa tsy mivarotra filazantsara, tsy manao publicité fa tsy misy anaram-piangonana, tsisy anaro, tsisy numerona telefona, fa fampizara ten'Andriamanitra tsika fa tsy mifampivarotra. Eto mivoaka reto zavatra reto azo atao trano fivarotana ny trano raika, ary mpianany na tsy ary fa voasoratra hoe ny firetako ny amin'ny tranonao no naharetrahina. Be dia be zavatra lazaina tsy maninona vakitsika zao ato ambany ato, fanamaly ny jiosy ka nanao hoe nanao tamin'ny hoe inona ny famantarana asehonao aminay ary no manao zao zavatra zao ianao. Jesosy namalika nanao tamin'ny hoe raha vao ty tempolo ty ary amin'ny atelona dia arotsangako indray izy. Tanao fa hoy jiosy 9 taona izy, izay no efa nanaovana ity tempolo ty ka ianao va atsangana azy amin'ny atelona. Tanao satria ara-nofo be ny jiosy hoe 9 taona firy izy teo, 9 taona. Zay nanamboarana jiosy azy. Fijerin' Jesosy atsangako anatin'ny atelona. Le atelona zao ny eritreretin'ny jiosy hoe telo andro. Fa le atelona jereo fa zao ny telo fa ny tenany no tempolon'olona zay. Tanao samy hafa be ny fomba fijerin'Andriamanitra tsika mery mandika eviten'olombelona, eviteny rakoto, eviteny rabe, tsisy ilany eviteny. Teny fanamasina no ilaina, ny vaky tsara dia azo ovavaina ny voasoratra. Rehefa hoy ny ten'Andriamanitra hoe tena ny tempolo tamin'izany, ity le ravany, ity tenantsika le nofo, ity le ravany. Fa le atao moa endrika hita maso ara-nofo, ka raha ravana ary ny tempolo Jerosalema, efa tsy misy tempolo tsonga zao any Jerosalema, efa moské nge zao ny toeran'ny tempolo Jerosalema taloha, moské io zao. Tanao fa foana efa ny ravana, fanontaniana mipetraka, inona le ravana? Le trano vato fotsiny ve? Satria misy teny Jesosy hoe tsisy vato mifanongoa eto ka tsy ho ravana. Ho jerevantsika izay ten'Andriamanitra ray izay fa ity no resantsika. 9 taona zay no efa nanaovana ity tempolo ity, ka ianao va atsangana azy ao anatin'ny atelona. Eo zany mipetraka le fomba fijery avy any ambony sy avy aty ambany, rano ambony sy rano ambany. Mila mijery zany, misy fototra ten'Andriamanitra betsaka notsinotsiny avintsika na feno devoly dia lasa mampiady hevitra sy mampisaratsaraka fampianarana, lasa misy fotom-pampianarana. Zara mampianatra eto tsy manana fotom-pampianarana, baiboly vakiko eto masona eto dia resako aminao eto, dia ijereo raha misy fampianarana vaovao netiko teo, fa ny teo vakiko dia teo no navoakako. Fa tsy manana fotom-pampianarana fiangonana misy anay, satria tsy mitory fampianarana fa tenin'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra ihany zay tsy mitory fitahiana. Fa ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahiana mio papana tsy fidiny. Tsy ilaina toriza fitahiana zava zany, zavatra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ohatrany hoe raha izara zavatra ao aminao, raha angataka ianao stylo sy kahie menanao fa zao tonga dia kitapo angatahana. Rehefa manana kitapo anao, kit scolaire ao ny kahie, stylo, goma, crayon, règle sy ilaina rehetra ao anaty kit scolaire. Ohatran'izany ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy mandeha irery ka hoe crayon fotsiny na stylo fotsiny. Zay zany tsy mitory ara-nofo fitahiana. Fa zay nasain'i Jesosy hoe toroy ny fanjakana fa mbiakaiky lazao ny olona. Dia rehefa vitsy sitrano marary diovina boka voainy demoni, dia sitrano marary diovina boka roahana ny demoni, dia tena manaiky ny demoni, manaiky ny aretina. Zany rehetrarehetra zany no anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa manjary zavatra hafa mangataka tsy hoe sitrano Jesosy. Jereo vary ny baiboly raha tena mety zany. Zay ve nasainy angatahana, angatao izay tianareo dia fanasitrana ve mba angatahanao? Mbola ho azavaintsika ny tokony angatahanao amin'ny fandarana manaraka, fa ity resaka ity no resahana. Jery ten'Andriamanitra anankiray tsika hanamafisantsika an'izay teny Jesosy hoe ravany ty tempolo ity izay, inona ny tiany laza? Raha jerentsika ty teny amin'ny Marka 7:12 ty, zao ny voasoratra ao. Ary Jesosy nanao taminy hoe hitanao va ireto rafitra lehibe reto? Tsy avela izy vato io fanongoa eto ka tsy ho ravany. Jereo tsara, rafitry ny tempoly tsy ny trano ihany ny ravany tamin'io, fa le tsena rafitra, satria nampanakarena ny fariseo sy ny mpisorona, zarazarain'ny carreau ny tsena. Dia ny olona zany mividy carreau mpivarotra, lasa lafo be ny voromailala. Voromailala na 200 lasa arivo, satria
lafo be ny vidin'ny karohan'ny fariseo, dia manan-karena ny fariseo, dia rehefa manao fanatitra izy dia vola talenta vola fotsiny manenoneny mihitsy no ararany, dia mirarakivy daholo ny olona hoe tena izy reto fariseo reto amin'ny ampafolo-karena, inona fa nialatra nataony etsy. Ohatran'izany ny fiangonana amin'izao andro faran'izao, fitadiavam-bola. Zay zany mampalahelo, fitadiavam-bola. Jesosy inge niteny hoe raha tianao andraso ny olo fisy defany olo fisy, ny teny hoe fahateboka-roa miotrika ny mpiandrondry natao amana fa tsy natao fahanana, efa famadika zao ny mpiandrondry ny efa tavezina, fa ny ondry ahiapahazina amin'ny biby. Ny ampafolo-karena tsy maintsy atao, fa tsy amboarina le izy lasa ho fiveloman-pitandrina, fa ny ampafolo-karena an'Andriamanitra, an'Andriamanitra ny ampafolo-karena, ka ao anatin'izany ary ny mpitandrina manana ny anjarany eo, fa ny mpitandrina koa manao ampafolo-karena. Ny anay zao mpitandrina raha vao miditra anatin'ny mpitandrina, sehatra mpitandrina miandra dia voalohany indrindra dia tsy mahazo ny karama. Ao tsy izy mpitandrina mandray karama izany na ariary ary. Ka ny mpitandrina dia manana fivelomana sy afaka mamely tena daholo. Ny olona manao fanatitra ampafolo-karena tsy azo sakranana izany, fa tsy izay ny ampim-piveloma, fa ny mpitandrina raha manao be kokoa. Raha miresaka ampafolo-karena, miarenanao no ampafolon'izay, fa n'Andriamanitra na tianao na tsy tianao, izay ny voalaza amin'ny Baiboly. Ny ampafolo ny fanananao, ny arenanao no anazy, fa tsy ny ampafolo ny karamanao. Ka hoe mandray karama dia alaiko ny ampafolony, dia raha 3 hetsy ny karamako dia 3 alina mekon'i Jesosy, diso zany. Raha avy eo anao marary fe tsy ampy volanao, fa ny arenanao ny ampafolo no anazy, fa tsy ny karamanao. Voafaritronga ny arenanao ohatriny ny anahy ny arenako ny fahasalamako, ny fotoanako, ny androko iray manontolo, ny volako iray manontolo, ny fiainako, ny fikafiko izay ananako rehetra, ny fitaovana ampiasaiko eto, arenao. Tsy afa-po ary ny ampafolon'izay fotsiny mekon'i Jesosy ny azapo isan-jato. Ny Petera ary nangatahany aloavanao ny atsasany, dia aloavanao anahy ny atsasany tamin'ny azan'ny rano nalaina tany anaty ranomasina. Fa ho anahy, hozy Jesosy tamin'ny Petera, manahoana fitiavanao ahy mihoatra ny reto namanao. Tia ny tenena nge izany hoe raha hoe tiavana manao tahaka ny tenanao, ho an'ny Petera nge izany hoe tiavana manao mihoatra ny tenanao. Ka Petera tandidy ny mpitondra fiangonana. Ho antsika mpitondra fiangonana, tiava ny fiangonana mihoatra ny fitiavan-tenanao. Aza ampahizina ny fiangonana, fa hany ny fiangonana, fa aza fahateboka-roa hany ny fiangonana, fitadiavam-bola ny fiangonana amin'izao andro faran'izao. Mety masika izany tempo izany. Kion-dalana ny vanan'ny tantaran'ny fiangonana ihany koa izao, fa tsy ny tantaran'izao tontolo izao ihany. Tsy izany no nova azy, fa Andriamanitra manova azy. Eto izy miteny, ireo rafim-piangonana rehetrarehetra, rafitra vato be ireo, tsy horavana. Inona le rafitra vato be? Fo vato, atoka vato, lo vato, saina sy toetra vato, tsy azo hitsy, tsy azo ny atao inona. Efa ny olona mitondra fiangonana izao fa tsy Jesosy intsony. Efa rafim-piangonana. Jereo fa fiangonana ankeso tsy maintsy misy rafitra apetrak'olombelona. Izany ny zavatra misy. Tsy angatahana ny fanahy fa dia rafitra apetraky ny olombelona mba azahoana tombotsoa ho ampitondra anka hiazakazahana le manao pastera, satria mahazo 4-4 raha hono. Tsy fantatra aloha eny. Raha izay ny tanjonao dia mampalahelo, fa ny 4-4 raha ho azo foana rehefa ho vidiana. Raha ilaina koa fa raha 4-4 ve no eto tokotany fotsiny tsy metsika eto atao ina 4-4 raha bisikileta raha tsy lany. Fa matoa no mena 4-4 raha iteten'ny Madagasikara ianao izay. Ohatran'izany izy, fa tsy hoe 4-4 raha ampideraina eraky ny tanana sy rehefa misy fivoriana fotsiny, tsy izay le izy. Ka eto izany tsy felonana, fa tena aleo azavaina amintsika ny ten'Andriamanitra. Ary Jesosy nanao tamin'ny hoe hitanao va reto rafitra lehibe reto, rafitra mana lehibe mpitandrina, mana lehibe ny fiangonana, mana lehibe ny rafitra. Tsy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Raha vao tsy ravo io tsy tafavoaka ny fiangonana. Ary ny tenako, ny tenanao le tempoly, misy vato ao ifanongoa, ny toetra ratsy, ny fahazarany ratsy, ny teniny ratsy, ny fisainany ratsy, ny fijery ratsy, ny fo ratsy, ny ratsiratsy rehetrarehetra. Le tsy tiantsika elana fa mahafinaritra ny nofo. Le nofo anie tena vato be. Ty nofo ty vato mandreraka be milanjaza, fa raha zao janona ty atranto rehefa mandeha, ngamba nisy fahafinaretana mahafinaritra misidisidy, fa saingy tsy avela le nofo manaraka ny alelo izy dia rekilala izy noana
mangetaeta reraka dia voatery ianao mijanona sy mitady an'izany dia tavin'izany satria mafy be le fo be filana loatra le mofo raha miresaka andray azy hoe zay ny antonanovana fifadiakanana mba handravana n'ity mofo ity sarotra betsaka tsy mahavita an'izany ilaina ny fifadiakanana ary enarina aloha raha ray andro sy ndroandro telo andro izy tsy manina fa raha vao mihoatra ny herinandro 10 andro raika amby 20 andro 20 andro mila enarina aloha vao atao anay zao misy mahavita 70 andro raika amby 20 andro 10 andro herinandro tsy manina tsisy maty ndray andro sy ndroandro aloha be dia be telo andro satria iny na herinandro koa ny mannequin manaraka taila raha mavita herinandro tapa-bolana tsy mihinan-kanina vita tsy resaka hoe ny sasa hoe misy hanina tsy hohanina hoe hanina dia misy tsy hohanina rehefa fifadiakana izany na hanina inona dia mijanona daholo misafidy ianao nanao tahaka ny misesy hoe tsady tsy misotro rano na rano fotsiny sotroina satria ny rano vatana dia rano izay mahatonga izy hoe enarina hoe ohatry ny hoana natao tao anaty baiboly dia izay no enarina io zany tsy faninanana satria na mihoatra ny 70 andro ary efa natao zany raha ho any tenako manokana efa nisy fotoana ray volana sy tapany zao zany mbola tsy maty fa zao salama tsara zao tsy mahafaty zany ny fifadiakanana ka noho izany rafitra vato tsy maintsy mipotehana aloha misy fotoana zany hoe mandeha tongotra adiny sivy dia tsy matory ny 2 alina dia adiny sivy indray toy an'izay 3 andro zany 3 andro sy 2 alina eritrereto amin'izany imbetsaka nanao ny zafatsy ny ray mandeha zao velona zao satria mamanana ondry fa tsy mitady harena ny harena nge ao amin'ny fahendrena misy izany tonga ho azy rehefa anaty fanjakan'Andriamanitra etoan'Andriamanitra zany resaka an'izay tsika ny fandarana manaraka fa eto aloha raha vao aloha le vato ny fanongoa fiainanao ry tsika fiangonana no raha vao le rafitra vato be ao amin'ny fiangonana mampijaly mpivavaka mampizioka mpivavaka amin'ny biby mavesatra raha vao aloha zay zany no amidi-pitinana an'ity fampianarana zay zany metsika mamidi-pitina an'ity fandarana anankiray ity hoe raha teo anaty fanjakan'Andriamanitra anao ka te hateraka indray avy any ambony raha vao le avy ety ambany le sy niditra tota aloha ravana raha vao le vato be mifanongoa ato anatinao toetra ratsy fo lentika fo vato saina vato atoka vato toetra vato tsy azo iditra tsy azo atao ninino fa mahavery tsika izany ka raha fitinina zany no fampianarana tamin'ity fandarana anankiray ity dia mampianatra antsika hoe misy zavatra ho vaina mihitsy zany le fampianarana ampidim-pampianarana zao toy izao le fomban-drazana le nentim-paharazana le kolotsaina raza tsika malagasy ao manana kolotsaina sy manana soatoavina tsara magaga fa le tsara tsy ataontsika le fihavanana miady hatrano atao amin'ny politika misy maisy velona matsy velona atao ny anaram-piangonana misy matsy velona mpivady misaraka zany ve dia mbola tsara nefa le soatoavina malagasy hoe aloha veritsika alakalam-bola tsy zay veritsika alakala-bevana mahita an'izany ianao zao ray amin'ny ery aloha veritsika alakala-bevana tsy zay veritsika alakalam-bola tanao zany zao dia efa rava fa ino le fomban-drazana le fanompo-tsampo ny ankamaminana sy asandritra le raikitra le fotoanan'le fomban-drazana dia mampitoka dia mijagajaga dia efa madibadika vady dia zany ve dia mbola tsara hoe mifankahita ny olona rehetra hifankahita amin'ny ratsy atao inona na tsy hifankahita any an-danitra miana rehefa tsy mifankahita ety an-tany aza sarotsaroana le izy tsy fampianarana avy any an-tandrefana na fampianarana razana ny tenen'ny baiboly fa fampianarana vaovao avy any an-danitra raha te hijanona eto ianao miaraka kila amin'ny tany molevona tsisy manerenao mihitsy fa raha ho any an-danitra ianao miova indrina miova sata ozy ny teny malagasy fa zao raha manana ny sata ny fanjakana ety ambony tany tsika zao manana an'izany manana an'izany tsika izay mifehantsika eto amin'ny firenena fa natra koa mba manana io moa le misy le apetraka any amin'ny antemeram-pirenena any volavolaina ny lalàna rehetra dia manaraka ny rafitra sa tsy manaraka sy ny sisa io no resaka politika tsy idirantsika fa Andriamanitra koa manana izy manana ny rafitra izay takiana ihany koa any an-danitra
Ka raha tiditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy maintsy arahanao ny satan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka hiditra ao ianao raha satany zao tontolo zao no entinao hiditra ao, tsy tafiditra ao ianao. Ka zay zany ny zavatra ifampahirezana antsika eto. Raha toa ianao ka mieritreritra hoe ahoana ny andravako ny vato ato anaty, midira amin'ny efitranao mangingina, vavahinao. Ampianatra an'izay tsika rehefa avy eo, miresaka an'izay tsika rehefa avy eo ao amin'ny fahadarana manaraka. Fa eto dia manoro anao hoe soa ny vato, raha vao ny vato, ongoty io ongoty zavatra mamaritra anao rehetra. Raha ny fanjakana zao tontolo zao misy ny atao hoe lalam-panorenana. Tsy maintsy arahana ny mpitondra fanjakana na vahoaka, tsy maintsy manaja anao. Fa ny lanitra koa manana ny lalam-panorenana izay naorony Jesosy. Averiko ty tantara efa ndresako tany aloha ty. Raha tonga teto an-tany ho Jesosy samborina, nitsaraina no anao mba tsy hitsarana anao intsony miaraka amin'izao tontolo izao, efa laza izany fampianarana izany. Dia izao nantany Pilato izy. Fa maninona ianao tsy miaro tena, tsy manavitra ny tenanao rehefa ianao mpanjaka? Fa mpanjaka ve ianao? Mpanjaka izy. Ka ahoana ianao tsy miaro ny tenanao? Ny fanjakako tsy etỳ an-tany izy fa any an-danitra. Fa raha tsy izany ndraiky naniraka miaramila sainjeny hiaro ahy, tanao izany. Ary raha fanjakana politika nalain'i Jesosy, Herôda no naongany voalohany. Naninona tsy naongany Herôda dia vita ny tantara. Ka raha politika resaka fanjakana fitondrana amin'ny fanongana, aiza amin'izany misy fanjakan'Andriamanitra. Ka raha kristianina mifangaro amin'ny politika kristianina tsy fantatra fa ny zanak'Andriamanitra tsy manao politika. Na inona lazaintsika na inona lazaintsika, ny Baiboly dia miteny fa mpaminany natao hananatra ny mpanjaka. Fa mpanjaka tsy mpisorona mihitsy ny mpanjaka. Tamin'ny andron'ny fampanjaka sy fa nanam-paminany, na Davida mpanjaka raha nanam-paminany, na Saoly mpanjaka raha nanam-paminany, anontanianan'i Jehovah sy ny sitrapony. Mpanjaka zany ny tendrena hitondra firenena. Fa ny mpaminany kosa natao hanoro ny lalana avy amin'Andriamanitra raha te hizotra amin'ny tsara ny fanjakana. Reny mpanjaka ireny dia Andriamanitra mametraka an'ireny, manendreny matory ireny tafapetraka eo. Midika zany alohantsika manaiky na iza eo, satria rehefa te hanafay Andriamanitra dia sy mpitondra maditra, fa rehefa tena te hamonjy Andriamanitra dia sy mpitondra hedro. Ka nataonao inona ny fanjakana zao tontolo izao? Tsy hahantsika, tsisy idirantsika izy. Sika tsy manao politika eto fa mampafantatra sy mampatsiahy fotsiny fa Andriamanitra ny tompon'ny lalana rehetrarehetra. Ka raha marina an'ity fandarana ity zany dia izao hoe raha te hijoro anao ny fanjakan'ny lanitra, raha te hitoetra tsara anao ny fanjakan'ny lanitra ka hanaraka tsara ny zavatra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra, tokana raha vao ilay rafitra vato ny fiainanao. Ho antsika fiangonana raha te handroso sika ka hisy fanjakan'Andriamanitra tena mitoetra tsara ao fiangonana, tsy ny olona, tsy ny isa ho any enjehana. Raha isa zany inge, izay zao manana fiangonana maro, misy fiangonana faran'izay ngeza, feno olona manarivo, fa tsy izay no tedavina. Ny mampiavana andreo olona ireo ary mamerina satria tenin'Andriamanitra miteny hoe mifankatiavy ianareo. Raha ao am-piangonanao misy olona manan-karena miliardera nefa misy mienjerardera, ao ve Jesosy? Aiza ilay mifankatiavana? Indray manitra be aterina fiara mangilo be araka izy tsy na zany ny asaka. Ka ny asa ho an'izy ianao, ny asa ho amin'ny vatanao sy ny nofinao sa ny asa ho any namanao, ny asa ho any hafa. Izay ny ilay tiavy namanao tahaka ny tenanao, ary tsika mpitondra tiavy namanao mihoatra no tenanao. Verimberina ilay teny, averimberina mba ho azontsika tsara. Ka ampinana zany dia izao hoy Jesosy hoe tsy misy vato mifanona eto ary tsisy rafitra lehibe eto ka tsy olo avana. Ravany zany fa ho atsangako anatin'ny ateloana. Ilay ateloana tsy telo andro fa ilay tenantsika dia atsangana ny fanahy, atsangana ny aina, atsangana ny tena araka n'Andriamanitra. Dia Andriamanitra tahaka ny nanao-batisantsika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Fa teramba vaovany ambony ny dikany, nateraka ho zanaka ny Ray, nateraka ny fanahy masina ary nateraka tamin'ny alalan'ny teny ianao.
dia manana vatana vaovao ianao. Maty ilay vatana taloha fa io vatana vaovao indray zao no entinao. Ary io vatana io dia fitaovana karosserie fa ny tena moa dia ilay fanahy izay mihinanao, ary ilay aminao mainao any an-dàlana dia ilay ainana ilay aminy. Iny makanga dia mirary soanao. Engany mba iso tsakotsakoana, iso diniana ny ten'Andriamanitra. Averiko indray kiondalana iovan'ny fiangonana zao. Za tsy manova fiangonana fa ny ten'Andriamanitra no manova fiangonana. Fa zay tsy ovotsika amin'izao dia hotary. Ary mampatahotra amin'izao andro faran'izao dia fa tonga ilay tenin'i Jesosy hoe indro misy miteny indro ary indro ety Kristy. Aza manaraka azy izy aza mino fa tsy naniraka azy. Ary zao efa misy mpamina sandoka be dia be. Voalohany izy milaza apôstôly dia avy eo izy lasa Jesosy dia mpanjaka Mesia dia ekofany io tadidio fa devoly mitady fiekofany. Dia mitady mpanompon'Andriamanitra izy na mitady olona izy isotoman'olona mba ekoaka amin'ny olona. Zao nefa tsy Jesosy tsony ekofana fa ohatry ny olombelona. Ary misy olona tena milaza ny tena ho Andriamanitra mihitsy ary Jesosy Kristy irery ihany no Andriamanitra. Ary farany raha itentsika hoe anaram-baovao an'i Jesosy miafina efa voasoratra ao amin'ny Baibolika ao amin'ny Apokalipsia 7:20 9:17 tsy maninona sokafantsika fa raha jerentsika ty ten'Andriamanitra atao amin'ny Apokalipsia 7:20 dia ny 7:20 no jerentsika. Dia izao ny soratra hoe ary miakanjo voafafy ra izy Jesosy io ary ny anarany atao hoe mitenin'Andriamanitra. Io ny anarany efa hatramin'izay any amin'ny Salamo. Ary io ny andohan'izao tontolo izao ny tany voalohany teny ary miteny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra Jaona toko voalohany 1 amafisiny eto. Ka raha misy ny teny hoe zao ny anaram-baovao, ny anarako raha nanina sy ny tsaiko, dia volofotsy no manome an'ireny. Amin'izao andro faran'izao ny dia volofotsy izay ny devoly avo lenta sy ambogiraty indrindra resaka fivavahana sy fifoazana izy. Dia be dia be ny efa hitanay tamin'io efa mifanandrina maromaro tamin'io devoly fotsy io izay fa dia resaka fiangonana izy, resaka fahagagana no ataony soatran'izay fa zao no teneniko anao aza voafitaka. Indro ny teny hoe indro ery indro ety Kristy aza manaraka azy fa ny fiavian'i Jesosy dia tahaka ny elatra manjelanjelatra eny amin'ny lanitra moa izy. Ary aza maniry izany farandro izany fa tsy zakanao izany. Ny fahatongavan'i Jesosy indro izy mandondona am-baravaranao Apokalipsia 7:20. Rehefa mandre feo ianao ka mamoa azy dia miaraky misakafo aminao ka Jesosy iny indray tediavinao. Any an-danitra ke Jesosy ten'Andriamanitra ny anarany fa tsy Jesosy tsony. Ety an-tany mila Jesosy hamonjena antsika mihinan-kafa. Fa rehefa tonga any io ny anarany. Tsisy afaka anovana io anarany io. Ary hoy izy hoe raha ny 2:20 zao no tenentsika ary ny masony dia lelafo ary tamin'ny lohany izy dia mamaro. Izy ary zany Satana indray ve zany. Ary izy manana anarana voasoratra. Efa voasoratra fa tsy hoe miafina. Izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjo voafafy ra izy. Ary ny anarany efa navoakany teto. Ny tenin'Andriamanitra. Ka ho antsika aza rebirebi ny devoly, tsika devoly fotsy mampiasa olona be dia be raha tany eto amintsika eto Madagasikara koa efa tafiditra. Efa misy eto olombelona milaza azo Andriamanitra efa manambady izy. Aiza nisy Andriamanitra manambady dia avy eo anangana fiangonana dia tsy azoko hoe dia mangataka amin'ny fanjakana dia miresaka ohatry ny olona rehetra ihany. Tsy ohatry izany nataon'i Jesosy tao anatin'ny Baiboly. Ka tsisy hoe izay ilay fitaka matsy ho avy Jesosy eny amin'ny roalandro dia rehefa fa tonga fa misy tonga ary. Fa ny fahatongavan'i Jesosy araka ny voalazan'ny Apokalipsia 7:20 mandondona am-baravaranao. Rehefa tonga ny ten'Andriamanitra, ny teny tao amin'Andriamanitra ary teny dia Andriamanitra. Ka inona ny andavanao ny ten'Andriamanitra? Teny Jesosy tonga nofo niara-monina tamintsika 5:17 amin'ny Jaona 1. Ka izay zany no maranako ity ten'Andriamanitra ity. Iresaka indray tsika hoe inona ary no atao raha toa tsika ka angataka amin'Andriamanitra dia izay no hevitra manaraka ho jerentsika.